efa io izay efa tomin'izay efa niasa ho anao izy. Tao ankafina tsara fidy dia fifaliana manokana ho an'ny mponina no nandraisana ny praiminisitra lefitra Ajo Andriananarivelo satria nahamory ny lalam-pirenena fahafito aza no misy ny tanàna dia samban'izao hatramin'ny repoblika voalohany no nisy mpitondra ambony nitsidika. Ny mahagaga nefa dia tsy adino ny inspecteur d'État ny mandalo eto aminay isan-taona hoy ny ben'ny tanàna. Nitsidika eto izahay satria ny mpitondra dia mila mahafantatra ny etaentan'ny vahoaka ary ny fanovana ny matimatesana dia ny ananany rehetra anjara masoandro amin'ny fitantanana ny firenena hoe Andriamatoa Ajo Andriananarivelo. Nanararoatra ny lazan'ny filan'ny mponina araka izany ny ben'ny tanàna ka isan'ny nisongadina tamin'izany ny fitarainan'ireo mpampianatra franina izay inany tsy azon'ny vary tamin-karama amin'ity noho ny fandalovan'ny valalaka nanimba ny volon'ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Namaly izany ny praiminisitra lefitra ka nanambara fa tsy azo ekeny intsony ny fanaovana tsinontsinona ny fanabeazana sy fanomezana vesatra ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpampianatra. Tokony atao vaindohan-draharaha ny olona ny fanabeazana hoy izy. Namafisany solitenan'ny distrika n'Ambohimaso fa vahoaka lipivoarana ka mampianajanaka neto amin'ity commune ambanivohitra ity. Ny MCT OMG kosa dia nankahery ny mponina ankafina tsara fidy hiatrika ny fifidianana ho avy satria samy miaiky ny rehetra fa ny fifidianana ihany no hamahana ny olana eto amin'ny firenena.